Ianao tokoa Jesosy no miantso anay andeha mendrika ny fiantsoana, dia ny fiantsoana anay izay efa nataonao vahoakanao, natsanganao Andriamanitra ho zanaka hanoha halala tsara ny fampianarana ka hiorina amin'izany. Hifona anay aminao ny tsy fahamendrehanay rehetra izay asehonao miariary amin'izao teny izao Jesosy. Hifona anay, mamela anay, avoa izay Jesosy. Amin'ny anaranao no angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany, izay ambara, dia izay ho hitantsika ao amin'ny Matio toko 1:20. Matio toko 1:20 ny andininy 2:70 ka hatramin'ny andininy 4:70, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hoy Jesosy taminy: tsy mbola novakinareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe, ny vato izay nolavo ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro, avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo imasontsika. Noho izany dia lazaiko aminareo hoe, esorona aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany, ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovinazovy ny anjerany dia ho mongomongo. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka ny efa nolazain'ny mpanao lahateny teo, mandritra ity fivoriana ity dia hitarihana ny feo fieritreretantsika maha olomboanjo amin'ny maha kristianina antsika, hitarihan'ny fanahy masina izay nitarika an'ireo ray aman-dreny nandrafitra an'izao programa izao, mba hiorina tsara amin'ilay vato fehizoro dia Jesosy Kristy. Fa raha tsy izany dia tsy ho tody any amin'ny tanjona, dia ny tanjona izay napetraka Jesosy dia ny azontsika ilay fahasambarana mandrakizay. Izany no teo ambavan'ny Paoly ho an'ny kristianina tany amin'ny faritra Efesosy, amin'ity epistily ity izay misy ny faneva: nangataka izy, tsy nanery izy fa nangataka izy mba handeha, satria fandehanana ny maha kristianina, fandehanana makaiza, lalana ahoana? Dia izay lalan'i Jesosy, dia Jesosy izay nandeha mendrika ny fiantsoan'Andriamanitra izay nataony taminy, dia ho tahaka an'i Jesosy koa isika, sy ho tahaka ny Paoly, mandeha mendrika ny fiantsoana. Isika fiangonana no hivatana an'izany koa ankehitriny, tsy tamin'ny fiangonana Efesiana ihany, fa ny fiangonana izay tonga manatrika eto, isika no hivatana an'izany. Raha miteny hoe fiangonana dia matetika ny rafitra na ny antsoina hoe dénomination luterane, FCM, katolika. Fa izay fiangonana araka ny famaritany Paoly dia izay manaiky olon'Andriamanitra araka ilay fampianarana fototra lazain'i Jesosy, dia ny fampianarana fototra dia tahaka ny vato fehizoro izay no hazavaina teo. Vato fehizoro irafetana rindrina maromaro, fa raha ny mahafiangonana dia irafetany rindrina anankiroa. Tsy fototra tsotra ny vato fehizoro, fa irafetana rindrina roa. Ny zorony mety mahitsy zoro, mety tsy mahitsy zoro, tsy izay ny zava-dehibe, fa ny fampianarana fototra ny hevitra fototry ny soratra masina indrindra dia ny lalàna sy ny filazana tsara. Ao amin'i Jesosy ny fahatanterahana ny lalàna, ao amin'i Jesosy no filazana tsara satria izy niasa ny fisoloana teo ambony hazo fijaliana
no nahazonao famelan-keloka ka lasa olon'Andriamanitra ianao. Tsy vahiny intsony amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy lavitra intsony amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tonga mirafitra ho amin'ny lalàna sy filazany tsara. Io ny rindrina izay ampiaon'ny Jesosy ato amin'ny fiangonantsika, ijoroany ny fiangonantsika. Inona no aterak'izay raha amin'ny fifoazana tombo lehibe akary malaza izay mafiraisana azy dia zao nampianarin'i Jesosy tamin'ny mamatsara fa foana ny fanakavahana lahy sy vavy amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny asa fanompoana. Foana ny fanakavahana, fanavakavahana ara-poko ato anatin'ny fiangonana izay mbola misy te-hampanjaka izany. Foana zany firaisana amin'ilay vato fehizoro izay miorina amin'izay firaisana izay dia ho foanan'ilay vato fehizoro zany. Asa fanompoana hoe anisan'ny vato mpilampy mahasolafaka izay mbola ho lazaina ao manaraka eo. Vehivavy ny maso manompoana satria ny malagasy ny tsy mba soroan'ny biavy. Fahotany zany ara-solafaka anao raha mbola mieritreritra an'izany ianao tonga eto. Fa izay mampisorona izay nreharehan'ny jiosy indrindra ny akanjon'izany mpisorona be zany no ampanaoviny Jesosy azy. Tsy miteny amintsika ve zany? Izany no ilazany vazaha sasany misiona hafahafa miteny hoe devolo ny fifoazana, satria manana anjara fanompoana amin'ny fiangonana Efelema ny vehivavy. Tsia asolafaka azy zany, ary rehefa solafaka dia ho torotoro izy. Lalina ity tenin'Andriamanitra ity, ary fanambarany ity, toroteny fanambarany fa tsy mba hadievitra. Izay ambaratra dia mazava tsara fa raha te handeha mendrika ny fiantsona ianao, lalatokana ihany dia ny fiorenana amin'izany vato fehizoro zany. Afoezina kely satria fa lavany teo izay lazainy Jesosy amin'izay zavatra kendreny dia niorenanao, aretanao, andehananao hatramin'ny farany amin'izany vato mety mahasolavaka, mety vato famonjena koa. Niorenanao amin'izany hatramin'ny farany no ahavovonjy anao. Efa nataon'Andriamanitra ho zanany ianao, efa nesony ny fanamelohana anao rehefa nandray an'i Jesosy tompo ho fanavotana anao. Efa nibebaka ary navelany ny elokao tamin'ny finoanan'i Jesosy, fa amin'izao kosa mandehana mendrika ny fiantsona. Dia zao lazainy Matio amin'ity teny ity, izay nahita tsara ny nanoherany fariseo sy ny loholona na ny mpisorona tao amin'ny firenena na fivavahana jiosy an Jesosy tenany. Amin'ity Matio 1:20 ity, nanohatra ny Jesosy ireo izay milaza fa tompony fiangonana dia ny fariseo sy ny mpisorona. Noharin'i Jesosy amin'ny tany mboaloboka ny fiangonana, ary mpitondra fiangonana dia mpiasa amin'izany tany zany. Ka inona nataon'ny olona izay milaza fa tompon'ny fiangonana? Ny setrasetra tamin'ny mpanompo, ny mpaminany ny rahan'Andriamanitra teo amin'ny fotoana rehetra, ary indrindra rehefa ny rahan'Andriamanitra ny zanany namono ho azy, satria raha ity mpandovy ity novonoantsika ho lasantsika ny fiangonana. Fahotana lehibe zany, mandà sady mamono ny zanak'Andriamanitra. Fahotana zany. Mbola ataonao ve zany? Manana anjara asa fanompoana amin'ny fiangonana ianao, sendra mbola manao an'izany. Na ho ianao hoe tsy te hiditra lalina fa kristianina tsotra kanefa any am-posy any an-tsaina any manohitra an'ilay Jesosy tompon'ny fiangonana, mampieritreritra ry havana. Teo amin'ny tantaran'ny fifoazana, fijoroana vavolombelona na ramatoa anankiray nanontany momba ny fiangonany tamin'ny mamy izy.
dia kivy izy satria hoy mama manao hoe ny fiangonanao tompoko dia ny alan'ny fanahy masina. Ary nisy mpiara-mianatra aminay tao amin'ny salta avy amin'izany fiangonana izany dia nanontaniako fa inona loatra manjoan'ny fiangonanareo ny alan'ny fanahy masina? Mahamenatra pastora fa ny pastora izay mpitondra an'izany fiangonana izany sautiny komity avy aty mako amin'ny altara manakendany tendany. Vitan'ny olona ny izany zao, vitan'ny olona ny izany. Dia avako malalana rehefa ianao mihevitra ho tompon'ny fiangonana tahaka amin'ny fahatreo fa tsy Jesosy dia mandaha n'ilay vato fehizoro ianao, mandaha ianao. Ary rehefa mandaha dia izao nataon'i Jesosy, esorina ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lazainy tsara mazava eto ny mpanao trano dia ny fahaseoko izy miseho nandrafitra ny vahoaka an'Andriamanitra fa tsy Jehova intsony. Tena tenin'Andriamanitra ny vakiny fa ny fampianarana azy diso. Ary rehefa nandray ny fampianarany Jesosy izay mitoro-marina dia inona nataony? Nandahan Jesosy. Anika nanao ny fampianaran' Jesosy tahaka ny vato tsy fanao fehizoro ka natsipitsipy ery velany ery ary nitoroahana azy tenenany ratsy azy. Amin'ity fivoriany ity tsy izany no atao mandeha araka ny fiantsony, araka ny teniny Matio, fa ny mahalala tsara fa ny fampianaran' Jesosy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Io ny marina, io ny tena milaza, io ny tena manambara ny fanjakan'Andriamanitra ao am-pon'ny olona ho an'izay tena vonany handray izany. Anisan'izany ve ianao? Anisan'izany va ianao? Sa mamaky fotsiny ny tenin'Andriamanitra araka izay lazain'i Jesosy eto, tsy efa novakinareo va ny teny? Ao amin'ny Salamo 8:100, ilay salamo fanao ny hira, fanao ny ankizy madinika hira tamin'izay fotoan'izay, dia fahatserovana na ny anniversaire ny fiverenany indray ny raha-pisoronana tao amin'ny tempolo rehefa miverina avy any fahababona ny jiosy, dia hatramin'ny ankizy madinika ny mihira nyity matsaka rano any Siloama, mitondra nyzany rano zany amenona n'ilay bassin fanaovana fanadiovana. Dia faly ny ankizy, ny lehibe koa faly, angamba nafinaritra ny hira fa izao tsy nihevitra tao am-pon'ny olona. Io tsy fiheverana ny tenin'Andriamanitra io fa firahana ambava fotsiny, fa tsy latsaka am-po fahotana io, fandavana an'ilay vato fehizoro io. Efa mihira ny fifoazana, ny alalana ny fifoazana dia hira anisany hira voadinika tsara ny tonony sy ny feony, ary no amarin'ny Jesosy tamin'ny alala mamy zany hoe any an-danitra any dia hira. Ity hira 8:100 amin'ny salamo ity dia manambara tokoa fa izay mandaha an'ilay vato fehizoro dia ho mongomongo sy ho torotoro. Inona no afatra omeny Jesosy antsika androany amin'izany? Dinio tsara ny tenin'Andriamanitra fa ao no ahitanareo ny fiainana, fa tsy ny feony na ilay miredona tsara, tsy ampy zany, fa ny votoatin-kevitra, ny hevitra ambarany hira manambara ny lalàna sy filazany tsara, mahatonga famonjena tokoa va? Sa hira mirehadrehatra sy misy ambiansa tahaka ny an'ny sekta zany ve? Alay-panahy amin'izany ny tanorantsika ao amin'ny fiangonana amin'izao. Tsy izany, fa izay tena ambara ato dia izao ihany. Vakio ny tenin'Andriamanitra, raiso ny hevitra fototra ambarany, raiso ho anao zany. Fa raha tsy mandray an'izany ianao, esorina io tenin'Andriamanitra io, ivoho dia afindra ho an'ny firenena izay amokatra tokoa. Nesorin'Andriamanitra tamin'ny firenena jiosy zany, netin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Paoly zany ho any amin'ny firenena jentilisa, mampialina ny jiosy zany.
sambatra zay manaiky ny tenin'Andriamanitra ka mandinika manoho mampiatra mandray izany ho fotom-piainany, ho fotom-piainany. Ary zany mandray ny tenin'Andriamanitra ho fitom-piainana zany dia mahalala tsara, mahavita, mahafeno, mahasehatra ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Indraindray isika rehefa mamangy fahoriana dia lazaintsika rehefa hanolotra vola hoe tsy voasoratra amin'ny soratra masina io fa araka ny fomba malagasy dia ty misy solon-dranom-bary tsy masaka. Raha izany no izy dia mihevitra ianao izay miteny fa tsy mahalala an'izany Jesosy hoe manampy ny olona amin'ny fahasahiranany indrindra amin'inona ny fahoriana. Io ny fahotantsika fiangonana malagasy izay tokony ho lavintsika ary tsy handavantsika nyty vato fehizoro ity. Manao amin'ny fomba malagasy ny fahendrena malagasy ho fanampy na ho ambony aza ka manapaka ny fiainantsika tandremo tompoko. Sanatria manaratsiratra ny fomba malagasy ny mpitory-teny eto fa mila fiheverana ny tenin'Andriamanitra amin'izay atao rehetra. Inonao ve fa mahavita ny fiainanao ity tenin'Andriamanitra ity sady tsia ka asiana fanampiny na asiana haingokaingony. Inona ny vokatry ny fandavana n'ilay vato fehizoro asehon'i Jesosy eto? Fa ratsy zany. Fa fomba ahoana moa no andavan'ny olona nyty vato fehizoro ity koa? Dia lazainy amin'ny andininy faefatra amby efapolo tsara ny manao hoe izy dia izay solafaka amin'ity vato ity dia torotoro ary zay anjerany dia mongomongo. Inona ny dikan'i Jesosy, dikan'izany tenin'ny tompo zany? Ny fampianaran'i Jesosy tompoko na Jesosy tenany dia no hitsakitsahana tahaka ny vato eo ambany tongotry ny olona, tahaka ny nanaovan'izay mpiarabelona taminy. Toriteny tao amin'ny sinagoga ny Nazareta izy. Inona nasetry ny olona azy? Tena nanaiky ny olona fa tenin'Andriamanitra fa ny afarany tantara dia hoe tsy zanaky Josefa va ity. Zany teny zany dia midika manao hoe Jesosy zany tena mitoro-marina fa saingy ambany kely izy, tsy manam-boninahitra izy. Jerevo ny fianakaviany, jerevo ara-toe-karena mahantra izy, tsisy voninahitra, tsy mba taranaka mpanjaka izy, tsy mba tahaka nay fariseo tamin'izany fotoana izany dia olona opérateur économique any ny fariseo. Fa indraindray tsy azontsika tsara, opérateur mpandrarà ary heveriny fa fambiazana amin'izany fandrarany zany mitahian'Andriamanitra azy ka ny ambo fa ambony grady izy. Fa Jesosy kosa artisan, mpanao asa tanana, tsy atompoko. Hitsakitsahanao zany vato zany dia ho solafaka amin'izany ianao. Solafaka ny olona mahita ny fanetretenany Jesosy. Solafaka va ianao mahita an'izao fanetretenany tompo zao raha mandeha aty? Maninona tsy vitan'ny tompo lehibe angamba? Manao fanontaniana io lalan'io, nahoana miantso fanjakana koa angamba tsy fantatro hoe fanontaniana any am-pona ho any. Fa maninona koa ny fiainako tahaka an'izao? Za zay tia voninahitra, tia fananakarena, ka te handany vato fa tia ny mofo. Voafandriky ny devoly amin'ilay hoe teneno ho tonga mofo reto vato reto. Ny fivavahana tsisy dia miorona amin'ny fitiavana mofo, arena, vola, sakafo, fahasalamana. Fa ny fivavahana izay miorona amin'ilay tena vato lampony finoana izay hainy matio tsara ny tantarany nanaovan'ny Petera azy matio toko 2:12 dia metehatra amin'ny finoana ny Jesosy sy ny asany. Jesosy izay nanetry tena hatramin'ny fahafatesany nanaiky izy solo anao.
tsy fahombiazana, tsy fitiavana arena amin'ity fiainana ity. Tandremo sao fitiava-mofo no andehanana eto. Mba hitahin'Andriamanitra amin'ny fivelomako dia andeha any Akarmalaza. Mba hitahin'Andriamanitra an'izao ino mibahana amin'ny fotsiny saina, ka tsy ray intsony ilay ten'Andriamanitra ampiorina vato ny finoana ao aminao. Te hanovanao androany Jesosy, te hanova izy mba irenako tsara, iorenako tsara amin'izany vato zany. Fa raha solafaka amin'izany vato hitsakitsahanao zany ianao, mazava ny teny Jesosy fa ho torotoro ianao. Ny faharoa, ny fomba halavontsika koa ka handavatsika ny Jesosy vato fehizoro dia izao: eketsika tokoa fa Andriamanitra izy, marina ny fampianarany. Nahazo olona Jesosy tamin'ny fampianarany, nahasitrana marary izy, eny nanomelona maty azy izy Lazarosy. Fa inona ny nataon'ny Jiosy, indrindra ny fariseo? Tsy manaiky izay fa alao adinina aminay ny rahana. Ekeny fa manangana ny maty ary tsy misy mahay manasitrana amin'ny jamba ahiratra, kanefa lavy ny foana mandraky ty ny androany. Ry havako malala, sao dia mba latsaka amin'izany isika. Eketsika fa maharoka devoly ny asa-pifoazana zay vato soany FLM. Jereo ny filazany FLM azy, vato soa. Kanefa misy zavatra masaka ao am-potsika andavatsika azy amin'ny cas spécial, amin'ny tranga manokana. Lavinay rehefa manimbanimba ny fivelomanay, manimbanimba ny zavatra tadiavinay, lavinay fahotana ifonan'izany. Mba tsy ny zanaky ny FLM manao latsaka na ny mpamonjy fivoriana zay tsy avy amin'ny FLM koa fa anisan'ny fiangonan'Andriamanitra no latsaka amin'ny fandavana an' Jesosy ka manao azy ho ambony, kanefa defiena, kontrena, ifaninanana aza. Ka nahatonga ny olona tamin'ny andron'ny anomboa hitondranan'i Jesosy amin'ny fitsarana, raha atao Betania Jesosy dia sady nikasa hamonan'i Jesosy ny olona sy ny fariseo, ary nikasa hamonany Lazarosy, satria ity Lazarosy ity nahatonga ny maro hiendaka aminy. Fifoazana mandeha mendrika ny fihetsoana, mandeha mendrika ny fihetsoana rehefa tsy faninana amin'i Jesosy. Na mampifaninana amin'i Jesosy zavatra hafa n'Andriamanitra hafa. Andron'ny mondialisation na ny fanotoloana zao, maro ny tonga eto ary te hampiasa n'ity fiangonana na fifoazana ity amin'ny zavatra kendreny manokana. Zao ny lazain'i Jesosy, dinio ny tantara. Ekeny tokoa fa everiny fahazoana fitahiana eto, kanefa rehefa any amin'ny fiainany any dia contre, miady amin'i Jesosy ny olona tahaka an'izany. Raha izay no izy dia ho tanteraka aminy zao teny zao zay nampilazaina koa amin'ny Daniel Rakotodrahandry amin'ny tantaran'ny fifoazana, hoe jereo io vato be io, fa izay manohatra ny fifoazana dia mongomongo rehefa ianjerana izany vato izany. Nitenenin'ny mama koa izany. Tokony eritreritra isika amin'izao andro ny fanontoloana ara-pivavahana zay dradradradraina fa misy marina avokoa amin'ny fivavahana misy eto Madagasikara, indrindra zay ampidirina avy any ivelany. Nampieritreritra ny teniny ilay lehilahy anankiray tamin'ny fampihavanam-pirenena rehefa natao interview izy zao lazainy, ireto FLM reto ny loza tany tsy manaiky anay ho isan'ny fiangonana. Tsia isika tsy miady amin'izany, fa kosa tazona, miorina
eo amin'izay vato tsy ampirehariana amin'ny fahanginana, amin'ny fatokina tsy hosolafaka izay tena miorona amin'izany. Engany ianao tsy ho azon'izany fanontoloana ara-pivavahana eto Madagasikara zany. Fa raha izany rava, ringana, ngotan'Andriamanitra amintsika, ny tombon-dahany rehetra ananatsika. Tsy tombotsoa, tombon-dahany. Tombotsoa dia tahaka ny hoe tombom-barotra rehefa nanao varotra. Fa ny tombon-dahany na privilège dia no mahazanak'Andriamanitra anao dia omena anao izay tsy omen'ny hafa, tsy noho ny aminao fa noho ny fahasoavana. Inona ny tombotsoa antsika? Zanak'Andriamanitra isika. Ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany isika. Inona ny tombotsoa antsika? Omena antsika ny lova maritra mandrakizay raha maritra amin'izany vato fehizoro izany isika. Aoka hibebaka ry havana mba hiorina tsara amin'izany vato fehizoro izany, dia tsy esorin'Andriamanitra aminao ny tombon-dahany. Hoah, mampitondra fiangonana ianao amin'ny maha-kristianina anao. Aza ataoko sangisangy, aza atao andrakandana, aoka ajoro hatramin'ny farany rehefa miazona an'ilay Jesosy vato fehizoro. Faly aho raha nitory an'ity, satria izao vao azoko, satria izany nampanoratana an'ilay soratra tao amin'ny 67 ery amin'ny alitara fa Kristy Jesosy ny vato fehizoro indrindra. Ianao koa faly rehefa miorina amin'izany vato fehizoro izany. Vavaka isika to. Jesosy io, misaotranao izahay mandreha ny teninao. Andro sarotra izao, mila ho solafaka izahay ka manitsakitsaka ny fampianaranao. Mila irehareh koa izay rehefa manana toerana kely eo amin'ny fiangonana, indrindra amin'ity fifoazana ity, ka mifaninana aminao mangina amin'ny fahasahiana. Mamelana tomoera ao anatinay fanamasinao, anome anay ny fanetreteny tahaka ny Paoly nitory tamin'ny fanetreteny tamin'ny ranomaso. Ho izany tokoa izay ary ho faly rahatr' izay mandova ilay fahasambarana mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanamasina aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay.